faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa zasenao raha mbola nahatratra izao androandroany izao noho ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika ka dia mahafaly anahatrany no manolotra fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Alohan'ny andraisantsika izany fampahirezana izany dia hiaraka hivavakintsika ary sokafo mifonao andraisanao izany fampahirezana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Jesosy Kristy tomponay eo dia misaotra sy mankasitraka anao izay raha nomenao izao androandroany izao indray ahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Jesosy eo raha andray izany teninao izany izay dia sokafo mifonay ary ampahirato ny masom-panahinay. Aoka mifanahy masina anao no hanazava ary tena hoe ampahafantatra anay ny hevitry ny soratra masina. Atakaranay Andriamanitra ny sitraponao. Dia meo anay Andriamanitra ny fo Jesosy mangetahetany hanao ny sitraponao. Dia ianao aneny ampiraiky tapisaka izany teninao izany ato anaty fonay. Ho toy ny tamin'ny vato fisaka Andriamanitra ka tsy ala ato anatinay izany fa ho raketinay. Satria araka ny tenin'ny Salamo Andriamanitra manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Dia ampiraketo ato anatinay ny teninao Tompo, aoka mba tsy hompian'ny mpanadino izahay fa tena hoe manatanteraka izay rehetra lazainao, izay rehetra tianao ataonay Jesosy. Dia mitenena aminay tsirairay avy ianao ary dia makasitraka indrindra Jesosy io ny amin'ny tolotsaina izay omena ho ianao mihitsy ny ampiteny mivavako. Aoka tsy teny amin'ny fahalalako sy ny fahaizako Andriamanitra fa ianao no kanam-pahefana sy hanapaka Jesosy ao am-poko ao. Voninahitra rehetra dia ho any Jesosy Kristy ary ny anaranao irery anao ka hisandratra sy homem-boninahitra amin'izao fotoana izao. Amen. Amen. Androantsika dia hijery manokana ny atao hoe fibebahana. Dia vakitsika avy hatrany atao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy izay manafina fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Amen. Betsaka ny olona milaza fa ny olona n'izao tontolo izao ihany no mila mibebaka fa ny kristianina tsy mila mibebaka intsony. Tena marina be ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona nandray an'i Kristy Jesosy na ao amin'i Kristy Jesosy dia tonga olom-baovao izy satria efa lasa ny zavatra taloha dia tonga vaovao ny zavatra rehetra. Izany hoe rehefa nandray an'i Kristy Jesosy tsika, rehefa nanaiky an'i Kristy Jesosy tsika dia navelany avokoa ny fahotantsika rehetra ary ninonina izay rehetra nataontsika tany aloha tany fa rehefa mibebaka tsika nandray anazy tsika dia tonga olom-baovao tsy tsaroantsony izany araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahotana rehetra izay nataontsika dia nariny any amin'ny ranomasina lalina ka tsy tsaroany intsony. Dia androany anefa dia tia ampahafantatra antsika ny Tompo hoe na dia zanak'Andriamanitra ary tsika dia mila fibebahana, mila mibebaka satria maro ny zavatra izay mety hoe na fanahinitsika na tsy fanahinitsika mbola misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ataontsika. Ny fibebahana moa izany dia hoe fiaikena ny fahadisoana natao na heloka natao. Misy ny olona hoe zanak'Andriamanitra izy nefa tafalatsaka ao anatin'ny fijangajangana dia tsy tonga saina mihitsy hoe andeha hibebaka, andeha hiaiky ny fahotako eo anatrehan'Andriamanitra ary koa hoe eo anatrehan'ny olona. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina.
izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrapo. Zany hoe raha ohatra zany tsika ka mbola manafina amin'ny fahotantsika, raha ohatra tsika tsy mitsotra amin'ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy hahazo famindrapo. Dia tia ametraka fanontaniana aminao aho hoe raha ohatra ve ny zanak'Andriamanitra anankiray ka tafalatsaka ao anatin'ny zavon-tsangatsangana zany na ao anatin'ny zavatra hafa koa na laingy ary, dia izao hoe voavonjy ve fanahany, hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve zany olona zany raha ho avy Jesosy hitsenan' Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra ve izy, raha tsy mibebaka, raha tsy miaiky amin'ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy vitany hoe miaiky ihany fa mitsotra amin'ny fahotana dia mahafoy azy. Zany hoe miaiky amin'ny fahotana na mitsotra amin'ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ka mahafoy an'izany fahotana zany na hoe miala amin'izany fahotana zany. Satria mantsy ny zavatra misy koa dia hoe ny olona anankiray ohatra hoe tafalatsaka ao anatin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mibebaka ihany izy, miaiky ny fahotana izy eo anatrehan'Andriamanitra fa mibebaka izy androany dia ny ampitso na afaka herinandro iny dia mitohy ihany ny zavatra ataony. Fa zany olona zany dia tena miteny aminao fa tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Androany ianao izay mandre izao fampahirizana izao, Andriamanitra tsy mitsara anao fa Andriamanitra mananatra anao. Andriamanitra hoe tsy manafina, tsy tokony hanafina amin'ny fahotana, tokony hiaiky ny fahotantsika isika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io amin'ny ohabolana 2027 io dia tsy ho an'ny olona n'izao tontolo izao fa ho anasy ianao izay zanak'Andriamanitra efa natsoin'Andriamanitra amin'ny anarany, izay hoe zakristianina nateraka indray, dia tsy ho an'izao tontolo izao fa ho anasy ho anao io tenin'Andriamanitra io. Ka ianao izay mbola mitoetra ao anaty fahotana, ianao izay mbola mitoetra ao anatin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ianao tena hibebaka ianao androany, aoka ianao tena hiaiky ny fahotanao, aoka ianao tsy hanafina ny fahotanao ary tsy hoe mijanona hatreo ihany fa mandao mahafoy an'izany fahotanao izany. Fa raha ho avy tampoka anie Jesosy tsy ho tafakatra eny amin'ny rahona lanitra mihitsy ianao, aza manaiky ny fitaky ny fahavalo, aza manaiky ny fitaka ataon'ny Satana hoe raha vao mitsotra ny fahotanao ianao, raha vao mitsotra ny fahadisoanao ianao indrindrindrindra eo anatrehan'ny olona, satria tena zavatsarotra amin'ny olona mihitsy ny miaiky ny fahadisoana eo anatrehan'ny olona anankiray. Tena manasa anao hoe ataovy tanterao ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky an'izany fitaky ny fahavalo izany hoe menatrehanao fa afa-baraka eo ianao fa aza miteny marina, tsia au contraire. Rehefa miaiky ny fahotanao anatrehan'Andriamanitra ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy ho avelan'Andriamanitra ho afa-baraka izany ianao. Fitaka ataon'ny Satana daholo izany, tsy marina izany. Fa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra dia manana fahatahorana an'Andriamanitra ary tsy ho avelan'Andriamanitra ho afa-baraka izany. Au contraire, raha ny olona manodidina anao dia ho gaga amin'ny fiovan'ny fitondrantenanao vaovao, amin'ny fiovan'ny fomba fiainanao. Mety misy koa mety hoe tsy tonga saina ao anatin'izany hoe manao fahotana izany na ao anaty fahotana izany, fa ny zavatra ahitana voalohany indrindra dia izao hoe aoka ianao ametra-panontaniana ny diny tena hoe miaina ao anatin'ny fiadanana ve ianao, miaina ao anatin'ny fifaliana ve ianao. Fa raha tsy hanananao zany hoe fiadanan'Andriamanitra izany nefa zanak'Andriamanitra ianao, raha tsy hanananao zany hoe fifaliana ao amin'ny Kristy Jesosy zany nefa zanak'Andriamanitra ianao, dia tokony hametra-panontaniana, dia ny ho tsara ny fiainanao, dia ny ho tsara ny tenanao. Sao dia mbola misy fahotana feninao, sao dia misy fahotana tsy nibebahanao ao, te hampafantatra anao androany fa raha tsy mibebaka ny olona ny amin'ny fahotana dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na dia efa nandray an'i Kristy Jesosy ary izy, na dia efa tonga olom-baovao ary izy. Ary te hampafantatra anao manokana koa hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao ka nateraka indray ianao dia tokony tsy hitoetra intsony ao anatin'izany fahotana izany, tsy tokony hilalao izany fahotana izany intsony. Amen.
fa Andriamanitra izay nefa mifidy anao dia Andriamanitra masina. Androany dia tena hoe manasa anao tena ho tonga saina ianao, hampahiratra amin'ny masom-panahinao ny Tompo, ka hitarika anao amin'ny fibebahana. Fa ny fibebahana dia toy ny viza izay hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona anankiray rehefa andeha ho any amin'ny firenena hafa dia tsy maintsy mila viza, na dia manana pasiporo vaovao ary izy kanefa tsisy viza ao anatin'ilay pasiporo dia zava-poana, tsy ho tafiditra ao amin'izany firenena izany izy. Dia tahaka izany koa zasenao hoe ny tsika zanak'Andriamanitra, raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ataontsika ka tsy mibebaka itsika dia tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny tanàna masina izay idirantsika amin'ny mahatanàna masina azy dia masina loatra. Ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra masina loatra. Ka raha tsy manam-pahamasinana antsika dia tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria ny fahotanany mampipentipentina antsika. Na dia efa nohamasinina ary tsika ka mbola pentipiten'ny fahotana dia tsy ho tafiditra ao amin'ilay tanàna masina. Androany ny Tompo dia mitondra anao manokana amin'izany hoe fibebahana izany. Ny fibebahana dia fekenao ny fahotanao eo anaty an'Andriamanitra ary ny mitsotra ianao ary mahafoy azy ianao. Amen. Raha tianao no vonjena, raha tianao ny tsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra dia mahafoeza fahotana. Ho an'i Jesosy Kristy irery any amin'ny voninahitra ary mino fa mifanahy masin'Andriamanitra hampahiratra amin'ny masonao, masim-panahinao androany. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany Tompo, ary mino aho Jesosy fa tsy niteniteny foana ianao teto fa matoy ianao Andriamanitra ny teny androany dia te-kasika fanahin'olona maro ianao. Tianao Andriamanitra ho vonjena ny tsirairay avy rehetra ary tsy tianao hisy verina dia iray ary. Izany teninao izany Andriamanitra dia tsy verina foana any aminao fa manatanteraka amin'izay nampahanirahanao anazy androany. Voninahitra Jesosy teo anao irery ihany.